Ho fijerena bebe kokoa ny tombontsoan'ny mpanjifa dia ny fampitoana tetsy amin'ny espace-tsiky Ivandry zareo tompony andraikitry ny Airtel Money sy ireo mpanjara ity tolotra ity fanamafisana sy fanatsarana ny fiaraha-miasa moa no tena votoatiny izao fihaonana izao. Ho fanamafisana sy fanatsarana ny fiara-miasa amin'ny Airtel sy ireo mpanjara ny vokatra Airtel amin'ny alalan'ny Airtel Money dia nisy ny fampirazana aizatra sy traikefa teo amin'ny rototo ao Malialina tetsy Ivandry. Ny etsika natao teto androany zany dia fihaonam-be ho an'ireo mpivarotra partenaire mpampiasan'ny Airtel Money zany eto Antananarivo. Mihaona izy ireo ahafahana mitafatafa ary indrindra koa fampizara ny tombony sy ny mamy azo avy amin'ny Airtel Money zany. Taona izay tafatavy izay tena tongavana zany dia ny tombotsoa azo amin'ny fampiasana ny Airtel Money na dia tamin'ny voalohany somary sarosarotra nampiasa azy fa amin'izao dia nisy nanao témoignage moa teo hoe tena profitable ary azo iainana ny Airtel Money zany. Ho an'ny orinasa Airtel moa zany dia tena tafita ny hafatra ary réussite be ho anay ny fihaonana tamin'ny partenaire rehetra mpivarotra mpanjifa ny Airtel Money tamin'ny tena androany. Mifameno tsara ny rototo hatreto hoy ireo mpivarotra satria dia isan'ny manala fahasaranana betsaka ho an'ny mpanjifa ny fampiasana ny Airtel Money. Sehatra zany Airtel Money satria tamin'ny voalohany dia somary sangirakirana ihany. Eo moa no ny fanampin'ny Airtel Money zany dia nandeha tsara izy amin'izao fotoana izao. Ary manampy anay izy satria dia zany hoe mivarotra ihany koa ankoatra magaso pantalon zany. Olona afaka manjoa volo fiaran'ny Airtel Money zany ary misy koa ilay olona zany manao retrait. Nandritra ity fotoana ity dia mpivarotra misy folo mendrika indrindra no notoloran'ny Airtel Mari-Pakasitrahana amin'ny fiara-misakafo maivana kosa no namaranana ny fotoana.